Salama daholo io androany isika dia andondrera hiresaka vaovao malaza amin'izao fotoana izao izay vaovao mahakasika ny mpanakanto kalaza mpanakanton'ny Madagasikara ary isan'ny mpanakanto be mpanaraka no sady tena mpanakanto tiany tanora amin'izao ankehitriny izao. Tsy iza moa izany fa i Big MJ izay fantatsika tsara i Big MJ izay na koa hoe lehilahy manam-bola izay nahavita fisoratam-panambadiana any Amerikany. Izy mivady amin'izao fotoana izao ka izay no vaoboasina amintsika atao anatin'ity video ity. Ka manasantsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovatra ny miabony amin'ny chaîne antsika mba afanareo manaraka tsy tapaka ny video zay levany amin'ny sisy tao atagasy toy izao ny fanaovana azy. Tsy ampendrely isika fa avy hatrany tonga dia vavany ndao-ary. Aza vela ho nofinofy ireo tanjona rehetra izay anananao ary ny olombelona dia tsy maintsy tonga amin'izao zavatra rehetrarehetra araka ny fitenenana ny filôzôfy manao hoe l'homme devient ce qu'il pense. Ka arakaraky ny ireo manodidina anao sy arakaraky ny ireo olona izay faneraseranao isanandro no mampitombo ny herijika izay nananao ary no mampivelatra anao kokoa amin'ny misimisy. Ka izay ny mahatsara ny minamana amin'ny olona izay mba tia karokaroka ary ny olona mba tia fikirizana hatrany. Raha izay resaka fikirizana zay zao dia artista isan'ny tsara alaintahaka raha i Big MJ eo amin'ny lafiny zay rehetra zay satria i Big MJ dia niainga avy tany amin'ny tsy misy ary fantatsika tsara ny toerana misy azy amin'izao fotoana izao. Raha tantaran'ny mpian'ny Big MJ no lazaina dia tena olona sahirana ary nijaly izy no nitaizany zanany iray lahy voalohany iny tamin'izany fotoana izany satria nilaozany reny zanany moa izy tamin'izany fotoana izany ka izy zany no nitaizany zanany iray lahy voalohany iny ary tena sahirana izy ireo. Fa tsy nataony nakivy azy zay hanatrarana ny tanjona izay tiany ho atao ary na dia maro ireo fanakianana sy ny fanakivinana izay nataon'ireo mpiarabelona taminy dia tsy nampihemitra azy zay fa nataony fitaovana hoentina hiatrika ny fiainana amin'ny hoavy ary ireny tsikera isan-karazany reny dia nataony fitaovana mba hanatsarana any fiainany amin'izay mety ho misimisy kokoa. Tsy mora ny niainan'ny Big MJ indrindra teo amin'ny sehatry ny zavakanto zay satria tamin'izany andro zany moa dia sarotiny ireo trano mpamokatra hira na koa maison de production tao Antananarivo renivohitra tao ka tsy nisy nandray hiran'ny Big MJ moa izy ireo tamin'izany ary tena somary nahakivikivin'ny Big MJ ihany nefa nahitan'izay fihetsika nataon'izy ireo zay. Na dia teo azy zay rehetra zay dia nitsangana ihany lehilahy satria amin'ny mahalehilahy azy zay dia nijoro hatrany ary tsy nataony nakivy izany. Maro ihany koa ireo izay nanambany ny hiran'ny Big MJ tamin'izany fotoana izany mandraky tiny androany. Ao moa ireo milaza fa fatifatin-kira sy hira tsy misy ilavana azy nefa kosa ny tanora dia hita fa tena mankafy an'izany hiran'ny Big MJ izany ary zay toerana alehany manao fampisehoana dia tena hita fa feno hipoka foana ny kianja ary tena maro ireo izay mpankafian'ny Big MJ izany amin'izao fotoana izao. Raha tsy hiteny fotsiny isika ao anatin'ny Facebook-ny ao amin'izao dia efa 1,500,000 mahery eo ny mpanaraka an'izany Big MJ izany foana ao anaty page-ny ao ka midika izany fa izy ny mpanakanto malagasy tena be mpanaraka raha ao amin'ny Facebook ao amin'izao fotoana izao. Raha nivohiny gadina rap gasy sy nafangarongarony kely tamina mogodro sy ny tamtam maloya i Big MJ zany tany am-piantahana tany izay mihitsy moa nahafantarantsika azy fa rehefa taty afara izy dia niova nanao tena rythme variété izay tena hira mifangaro ny tao anatiny tao mba hahatonga ny tsirairay samby hahazo fahafinaretana amin'izay ambiance rehetra miainga eo. Rehefa nataony nefa n'izay rehetra zay dia hita fa tena niavaka izy ary nahatonga azy amsehatra ambonimbony eo amin'ny lafiny zavakanto malagasy zay. Nanomboka teo ihany koa ny nazahoany anireo contrat isan-karazany tamin'ireo orinasa maventy ao Madagasikara ao toy Ande Star sy ny maro hafa izay fanaovana publicité isan-karazany ka nanomboka teo vao may nivelatra izany Big MJ izany teo amin'ny sehatry ny zavakanto malagasy. Tsy nijanona teo anefa izay Big MJ izay fa vao may nitakevitra izy ary niezaka nampiarapeo tamin'ireo artista vahiny izay isany nampivelatra azy tamin'ny sehatra misimisy kokoa indrindra fa tamin'ny sehatry ny international ary tsy vitany tao Madagasikara ihany i Big MJ izay nanao fampisehoana fa efa matetika ihany koa izy manao fampisehoana any ivelany Madagasikara. Eo amin'ny fiainana ara-pitiavana indray i Big MJ dia hita fa tena lehilahy be fitiavana izy indrindra fa eo amin'ny fitiavan-janaka izay tena hita miharihary amin'ny Big MJ fa
tena lehilahy isan'ny tena tia zanaka raha izany BGMJ zany ary azo lazaina fa tena père responsable raha hoarina amin'ireo mpanakanto rehetra ao Madagasikara ao raha izay BGMJ izay satria asehony ary hita miharihary fa tena mankatia zanany izy na dia tamin'ny zanany voalohany aza izay nilaozany reniny zanany izy dia tsy navelany hiadirery mihitsy zany zanany zany fa notaizany ary nokarakaraina hatramin'ny farany tsy vitany tia zanaka ihany BGMJ fa tena hita fa manaja ary tia vady ihany koa raha ny nahafantarantsika ny BGMJ teo amin'ny sehatra ara-pitiavana izay dia niarahany izy sy ny Arna izay sady mpandihiny tao moa Arna zany tamin'ny fotoana izany dia lasa sipany rehefa avy eo fa afaka kelikely iny dia iny fa nampiara-peo izy roa ary lasa hitanjika nivady iny ary tena nalaza raha i Arna sy BGMJ tamin'izany fotoana izany ohatra ny Jay-Z sy Beyoncé any andafy mihitsy ny fijery malagasy an'izy roa reo tamin'izany ary ireo moa natao tamin'izany hoe couple goal tamin'ny artiste izay tena nafinaritra ny be sy ny maro raha nahita an'izy roa mivady ireny fony tamin'izy ireo mbola nifankatia tsara tao anatin'izay tokantranon'izy ireo zay fa io moa zany tsy voatery izay misipana ihany koa izay mivady dia hifanambady mandrakizay fa matoa misy ny fisarahana dia ao moa ilay hoe tsy anjara ka dia mety tsy anjara matoa BGMJ sy Arna zay mbola tonga tamin'izay sehatra ny fisarahana izay tsy ela kory ny sarahanizy sy Arna dia iny fa nahazo an'ilay vadiny amin'izao BGMJ izany hoe Miss Allen izany ilay métis gasy américaine avy any atsimon'ny Nosy moa ny vehivavy fa nipetraka sy monina tany États-Unis tany efa hatramin'ny fahakeliny tany am-piandohana dia maro ny tsy nanam-po fa izy roa reto ka tena ho lasa mpivady ary tena mpivady ara-dalàna maro ireo mpankafy ny hevitra fa miserana fotsiny ihany io fa tsy haharitra kory satria matoa izy sy Arna zay mbola nisaraka nefa dia nifankatia be dia mety tsy ela kory indray izy ty vadiny vaovao ty dia hisaraka sahady ho ireo izay mpanaraka ny BGMJ zay tao amin'ny Facebook tao maro ihany koa moa ireo izay mpanaraka ny artista ao amin'ny page Facebook ao na amin'ny fiainana andavanandro mihevitra fa ny artista zany dia lehilahy tena maditra ny olona tena farakin'izay maditra no sady be sipa ary tsy fatao vady mihitsy izany artista izany noditsovin'ny BGMJ nefa ny izany rehetra izany fa noporofony BGMJ fa tena olona mba tahaka ny olona rehetra izany hoe artista izany manana fitiavana ary manana fiainana ara-pitiavana ary mahay manaja tokantrano sy mahay manaja vady ary ihany koa olona tena mba responsable izany artista izany fa tsy arakaraky ny fijeriny fiarahamonina azy amin'ilay hoe maditra maro sipa maro vehivavy sy ny maro hafa fa tsy voatery izay zavatra hita rehetra any amin'ny klipy akory dia inon'ilay fiainan'ny artista fa misy amin'izy ireny zavatra hita eo amin'ny fiarahamonina dia avadika ho kalokalo na koa ny zavatra nienana mihitsy ny sasany na ny zavatra izay nienany namana dia avadika ho tononkira fa tsy voatery izay raikitra atao dia zavatra tena ienanao ao anatin'ny fiainanao isanandro noditsovin'ny BGMJ ho yaho izay rehetra voalazan'ireo olona eo amin'ny fiarahamonina izay mahakasika ny fiainan'ny mpanakanto izay satria noporofony BGMJ fa tena lehilahy ny tenany ary tena lehilahy be fitiavana no sady mahay manaja vady ary mahalala tsara ny tokony ho ataony sy ny tsy tokony ho ataony iny fa tonga nandeha soram-panambadiana tany Amerika mihitsy i BGMJ sy Miss Allen izay vadiny no sady reniny zanany amin'izao fotoana izao ary vita soamantsara moa izany fisoratam-panambadiana izy ireo izany ka sambany teo tantaran'ny artista malagasy no nahavita an'izany fisoratam-panambadiana tany Amerika izany ka noho izany dia mirary tokantrano sambatra ho an'ny BGMJ mivady izay avy ety Amboatawata gasy ainganeka hitera-da sy hitera-bavy marobe ho lava velona ianareo mivady ary maromaroany tahaka anareo mivady amin'izao fitiavana lehibe izay niporofonareo zao fa tsy faly ny hanao tokantrano maso tahaka ny sasany ka izay nitsodrano avy ety aminay Amboatawata gasy ka dia mirary ny soa sy ny tsara ho anareo hatrany izay moa no masaka azo naroso tompoko lasy tompoko vavy soratsika rehetra nanaraka ny video ty hatramin'ny farany azadiny ny milaiky ny video antsika ary tsarovo hatrany ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tahapaka ny video zay rehefa ny misy Amboatawata gasy tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia marary soa